Anampy Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny Republika Hoentim-bahoaka ny Chine. Porofon'izany ny nanoloran'izy ireo solosaina miisa 10 ho an'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana. Taorian'izay fanolorana izay moa dia naneho ny heviny manoloana ny kiana samy hafa izay hoentin'ireo mpanao politika manoloana indrindra ny fanemorana ny datim-pifidianana. Ramatoa Beatrice Atala. Nanolotra solosaina miisa 10 ny voamera maleo tena misahana fifidianana na ny Zénith izay tarihan-dramatoa Beatrice Atala ny Republika Hoentim-bahoaka ny Chine tamin'ny alalan'ny ramatoa Chen Yongzhang izay maso ivoan'ny Chine miasa eto Madagasikara. Nitanterahana tetsy amin'ny foiben'ny Zénith tsy alarobiny fanaovan-tsonia mpiara-miasa mikasika izany fanolorana fitaovan'izany io tolo-akandro. Mikasika ny kiana avy amin'ny antoko politika sasatsasany dia nilaza ramatoa Beatrice Atala voalohan'ny Zénith fa fanatanterahana ny tondrona ivoahana amin'ny krizy amin'ny alalan'ny fiatrehana ny fifidianana ny tokony maty-matesana ary tsy fotoana ifampitoraham-bato tsony zao. Fa zay no mampiseho fa firenena eo andalany ataoko hoe fandehanana amin'ny demokrasia tsika. Zony tsirairay ny miteny izay azo mitenenina ary adidiny tsirairay koa zany na ny mpanao gazety na ny olosotra zay angamba ny mandalana amin'ilay demokrasia tsika. Fa amin'izao fotoana izao moa tolakandro zao dia namory ireo représentant ny parti politique signataire-ny feuille de route ny tenako dia angamba mino zay fa iresaka lanidalina tsy zavatra zay. Fa ny tiako tsindriana fotsiny eto dia namory ny mpanao politique signataire-ny feuille de route izahay ny 1er février napahalalandry zareo ny zavatra misy rehetra ary nanomeandry zareo ny fandehan'ilay évaluation natombanezaka momba n'ilay révision systématique ny liste électorale. Fantatry ny zareo tsara zany ny voriteto izahay fa misy ilay zavatra ataoko hoe tsy tratra nataoko hoe misy fahatarany no ny antony maro sakarazany efa nilazaina tamintsika tamin'ny fanambarana dia nalalan'izany mpanao politika malagasy signataire-ny feuille de route. Tsy tompotrano miony ireo akory fa ireo ny voalohany nahalalan'izany dia nisy ny fanaovana conclave zay miarana niaraka tamin'ireo experts internationaux zay voalaza ny feuille de route dia iny zany ny vokatra hitantsika iny. Tsy aleo ve manao fifidianana tsara karakara ka ivoan'ny Madagasikara amin'izao toerana misy azy zao mba hananatsika olom-boafidy marina toy izay hanao fifidianana ho ratsy karakara dia ahoana indray ny suite rehefa avy eo. Ilay rotaka na ilay crise post électorale ny zava-dehibe ka amin'izao fotoana izao angamba tsy fotoana ny fanomezan-tsiny tsony, tsy fotoana ny ifampitorana vato fa fotoana ny fiandrasana ary fiomanana amin'izay fifidianana marina sy malalaka sy mangarahara zay. Nampiseho ny fahavononany hanohana ny ezaka fivoahana amin'ny krizy sy ny fikarakarana ny fifidianana kosa ny Republika Hoentim-bahoaka ny Chine araka ny nambarin'andriamatoa Chen Yongzhang dia ny fanatanterahana ny ifampisorakely vaobe no tokony rosoana mba ahafahana miditra amin'ny fifidianana malalaka sy ahafahandrehetra milatsaka. Mbola voadingana voalohany amin'ny fanolorana fitaovana ny Zénith izao ny tanterahany Republika Hoentim-bahoaka ny Chine zao.